Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra iray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ho amintsika ny fahafenoany ny fanahy masina. Idera an'Andriamanitra isika amin'ny salamy 120 manao hoe: Aleloia! Ideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, mamindra fo sy miandra Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao indray izay Tompo noho ny tombonandro izay nomenao anay amin'izao fotoana izao, ka nanomesinao anay maraim-baovao, niarovanao anay ihany koa tao anatin'ny alina izay nodiavinay ka tsy nanana anjara taminay ny asan'ny Satana. Eny Tompo, ny fahasoavanao tokoa dia avaozinao aminay isa-maraina, ary ny fitiavanao anay dia tsy manam-pahatamperana izany. Misaotra anao izay satria na eo ara Satana izay mikatsaka mandrakariva ny andringana sy hamodika ny fiainanay, ianao kosa dia miaro anay amin'ny tanam-pitiavanao ka manome anay ny famonjenao. Ifonanay aminao nefa Tompo ny tsy fahamendrehanay sy ny fahotanay, ary angatahanay ny famelan-keloka avy aminao izany. Angatahanay ny indrafonao izany, ary mba ho avaozinao indray anie izahay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka ho tafahombona tanteraka aminao, tsy hisy hevitrevitra izay manasaraka anay aminao. Ankehitriny dia hiaino sy hamaky ny teninao izahay, dia tario izahay amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany, mba hatakatra izay tianao ambara aminay, ary ihany koa hahatahiry izay sitraponao tokony ho tanterahinay. Dia amin'ny anaranao Kristy Tompo nanoana anay izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainantsika anio 20 volana abrily 2022 dia filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Lioka toko voalohany ny 7:70 ka hatramin'ny 5:70. Lioka toko voalohany ny 7:70 ka hatramin'ny 5:70. Rehefa hita dia vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary dia feno fanahy masina i Zakaria ireny ka naminany hoe: isaorana anie ny tompo-andriamanitry ny Israely, fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy, hananangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, arak'izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola, dia famonjena antsika ho amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra makahala antsika. Manefa ny famirampony amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny fanekeny masina, dia ny fiainanany izay niainany tamin'ny Abrahama razantsika, hanao izay azahoantsika hanompo azy tsy amitahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, amin'ny fahamasinana sy fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboina ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ity Lioka toko voalohany ny 7:70 ka hatramin'ny 5:70 ity dia hira fiderahana nataon'i Zakaria tahaka ny hiran'i Maria, ilay voalaza ao amin'ny Lioka toko voalohany ny 7:70 ka hatramin'ny 5:70. Foto-kevitr'ireo hira ireo dia andro lehibe ho an'ny Israely noho ny fahatongavan'i Jesosy, ary miompana amin'ny fanavotan'Andriamanitra ny olony ny ampahany betsaka ao amin'io hira io. Zakaria midera an'Andriamanitra eto dia tsy ilay mpaminany testameta taloha, ary tsy hafa voalaza ao amin'ny Matio toko 7:25-30
fampisorona jiosy isan'ny atokony abia lioka toko voalohany 15 no milaza an'izany. Andeha omena aloha hevitra izao mofonaina izao. Ny olona mideran'Andriamanitra voalohany olona feno fanahy masina. Ny olona mideran'Andriamanitra voalohany olona feno fanahy masina. Eo amin'ny 7:20. Zakaria feno fanahy masina no hita eto mideran'Andriamanitra, izay manambara fa asan'ny fanahy masina ny mitaona ny olona mideran'Andriamanitra. Io fanahy masina io dia nomena taorian'ny nahafatesan'i Jesosy nitsanganany tamin'ny maty, ary ny mpino tsirairay no nomena azy. Korintianina voalohany 4:9-20. Noho izany, izay rehetra mandray ny fanahy masina dia afaka manandratra hira fideranan'Andriamanitra tahaka ny Zakaria. Koa antsika izay efa nandray ny fanahy masina tamin'ny batisa, tamin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo sy ireo fanompoana maro samihafa dia manandratra hira fiderana an'Andriamanitra. Ary derao asan-drato ho avo ny anara-masina noho ny famonjena vitany teo amin'ny finoantsika. Ary ataovy eo ambany fitarian'ny fanahy masina izany dia ho feno fiderana azy ene ny andro mpiainanao. Fa ny faharoa, ny olona mideran'Andriamanitra faharoa dia olona navotany. Olona navotany. Araka ny efa nambara teo aloha dia miopana noho ny fanavotan'Andriamanitra ny hira fiderana nataon'i Zakaria, ka nilazany fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Izay hitantsika eo amin'ny 9:20. Raha jerena fohifohy ny antony nahatonga an'i Zakaria nanao izao fiderana izao, nilazany fa efa nitsinjo ny olona izao Andriamanitra, dia toy izao. Zakaria dia lehilahy mpisorona ary nanambady an'i Elizabeta izy, ary momba io vadiny io, ary samy efa antitra izy mivady. Teo ampanaovana ny asa mpisoronana nefa izy dia tonga tamin'ny anjely ka niteny taminy hoe: aza matahotra fa Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy ary Jaona no anarany, ary lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy. Lioka toko voalohany 1:5-20 no milaza izany. Ary dia fantatr' Zakaria fa voatendry hanamboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo ny zanany. Lioka toko voalohany 1:7. Izany no nataon'Andriamanitra tamin'i Zakaria ka nafeno fideranan'i Zakaria an'Andriamanitra. Fa ny faharoa izay tena lehibe dia fantatr' Zakaria koa fa ny zaza ao an-kibon'i Maria dia Tompo na ilay Mesia. Izany dia fahatanterahan'ny faminaniana fahagola tao amin'ny testameta taloha, fa Andriamanitra dia nahatanteraka ny faminaniany ka nandefa mpamonjy, dia avy amin'ny taranak'i Davida. Tonga navitra ny olona ny mpamonjy. Ny 9:7-20 no manambara izany. Izany fanavotan'Andriamanitra izany koa dia nasehon'Andriamanitra, nanehoan'Andriamanitra famindrapo sy fanekena masina. Ny 2:70 no milaza izany. Izany ny fanavotan'Andriamanitra n'izao tontolo izao ka nahatonga ny Zakaria nideran'Andriamanitra. Ry havana malala ho amin'ny Tompo, nanatanteraka ny teniny ka nanangana tandro-pamonjena dia i Jeso Kristy Andriamanitra, mpamonjy avitra ho an'ny maro, famonjena ho antsika. Andriamanitra tsy mivadika, miaro sady mampandresy ny mpanompony, koa miteza hiorina satria efa navotany tamin'ny alalan'i Jeso Kristy. Satria hoy ilay hevitrintsika amin'ity volana ity hoe mampiorina mino ny fanavotany Kristy.
dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Sotranao indray izay tomponao izany teny izay nampianarinao anay izany. Ianao tokoa no efa nanavitra anay, efa namonjy anay ary mideranao mandrakariva izay noho izany famonjenao lehibe nanterahanao aminay izany. Fa inona tokoa moa izay Tompo? Fa tsy mahavonjy tena izahay kanefa noho ny izany fitiavanao anay izany, noho izany indrafonao izany dia tsy namela anay tao anatin'ny fahaferezanay izahay ianao fa mitondra izany famonjenao izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary nanolotra hatramin'ny ainy aza teo amin'ny hazo fijaliana mba ho avitray. Dia izany indrindra Tompo no hitairana ianao. Ity tontolo andronay anio ity ary Tompo dia ho fenoana izany fiderana sy fankalazana anao izany. Noho izany fanafotanao izany. Dia aoka ho feno fanahinao masina mandrakariva tokoa anie izay Tompo mba hitarika anay ho amin'izany. Dia mivavaka izahay ho an'ny firenenay ao anatin'izao ady sarotra lalofana izao. Dia ny fisian'ny valanaretina izany. Betsaka Tompo ny fepetra izay efa raisinay, hiarovanay ny tenanay sy ny manodidina anay eo anatrehan'izany. Tsy ampivelively anefa izany ary zava-poana ary raha tsy eo izany fiarovanao izany. Toy izay efa namonjenao anay Tompo, dia fantatray fa mbola ho mpandresy hatrany izahay raha ianao no mandray an-tanana izany atinay izany. Ka ninona Tompo izay zana-tsopiaka alefan'ny Satana sy ny areti-mandringana izay mifofo ny fiainanay dia ianao kosa dia lehibe ary maneho ny herinao amin'ny fiainanay ka hitokianay fa ho mpandresy miaraka aminao izahay. Apetraka ifehinam-pelantananao ny fiainan'ny fiangonanay. Raha mahafantatra fa mikatona indray amin'izao fotoana izao noho ny fiatrehana hatrany izany aretina izay misy eto amin'ny firenena izany. Ianao kosa Tompo dia misokatra mandrakariva ny fonao mba hitoeranay ary ianao dia mihaino ny fivavakay mandrakariva ho aoka tsy ho tafasaraka aminao anie Tompo izahay eo amin'ny fiainanay. Ny tontolo andronay enina dia segondra iray monja aza dia aoka ho aminao mandrakariva ny fiombonanay, ny fisainanay, ny fonay ka hiaray tempo aminao izany fonay izany ary ny fisainanay ihany koa dia hirasafidy aminao mandrakariva n'inona ataonay, n'aiza n'aiza alehanay. Entinay ambavaka eto anatrehanao ihany koa ny fiainanay tsirairay avy. N'inona toerana misy anay, ny asa mandrarasa anay na manahoana na manahoana ihany koa ny toe-pahasalamanay dia mipetraka ifehinam-pelantananao izany satria ianao no mahalala ny momba anay tsirairay avy. Efa voadinika ao ny fiainanay tsirairay avy ary fantatrao izay mahasoa anay. Koa matoky izay Tompo fa ianao tsy avoina andao anay mandrakariva. Dia izany ny vavaka izany Tompo dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe Raharay izay ny lanitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ifiakamtany ny lanitra, miloana ny izay aminay, ary mandelany ilkay, tahaka ny amelaka sy ilika taminay, ary sa mitondray amin'ny fakapana, famanafahana amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Terasan'ny finoana ary ny tsodrano izay tonoina ho amintsika manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny aminareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny
amin'ny afiafiantsy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ho an'Andriamanitra irerana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Kita